Pifaliana indray no iarana aminao atao anatin'izao fandarana fantariny marina izao isorana manokana ny MCTV izay mikarakara n'izao fandarana izao andrinirina fianoasina no miaraka aminao atao anatin'ity fandarana ity ary manasanao mba izara sy anaraka n'izao fandarana izao hatramin'ny farany. Ny lohahevitra izay fampizarana aminao amin'ity androany ity dia hoe ny sorona sy fanatitra latsa-drà. Ny sorona sy fanatitra alatsa-drà. Ny sorona dia tsy voatery hoe fanatitra latsa-drà ihany fa misy zavatra be dia be ao anatin'ny sorona, fa ny fanatitra latsa-drà dia anisany sorona. Ary ny zavatra rehetra izay latsa-drà ihany koa dia tsy voatery hoe fanatitra sorona ilay izy fa mahatonga ny zavatra anankiray latsa-drà mahatonga ilay izy ho lasa fanatitra na sorona rehefa misy fombafomba atao amin'ilay izy, rehefa misy fifandraisana amina tontolo ara-panahy na fiantsoana fanahy na fifampiresana amina fanahy ny zavatra anankiray latsa-drà dia amin'izay fotoana izay ilay izy natao hoe fanatitra latsa-drà ary amin'izay fotoana izay koa ilay izy natao hoe sorona. Izay zany mahatonga ny zavatra anankiray ho lasa sorona rehefa misy fifandraisana, misy fifampiresahana, misy fifaneraserana amin'ny tontolo ara-panahy. Ary ho fantaritsika miainga avy ao anatin'ny tenin'Andriamanitra indray ny sitrapon'Andriamanitra mahakasika an'izay hoe sorona sy fanatitra latsa-drà izay. Raha mijeritsika ny Baiboly ao anatin'ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny testamenta taloha dia nanome lalàna ny Mosesy Andriamanitra. Raha ao anatin'ny lalàna Mosesy ny olona rehefa manota ny olona anankiray dia asain'Andriamanitra mitondra sorona sy fanatitra latsa-drà. Asain'Andriamanitra mitondra volo malala, asain'Andriamanitra mitondra zanak'ondry, osilay, ombilay mba ho famelana an'izay heloka izay ho vonoina noho ny amin'ny fahotan'ilay olona mba ahazoan'ilay olona famondram-po sy famelan-keloka avy amin'Andriamanitra. Izay no lalàna nomen'Andriamanitra ny zanak'Israely tany amin'ny testamenta taloha sy ny fanekena taloha. Ary ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny Hebreo 7:2 dia milaza hoe fa raha tsy ny tenin'Andriamanitra hoe ary saiky ho diovina amin'ny raha avokoa ny zavatra rehetra araka ny lalàna hozy izy ny tenin'Andriamanitra, fa raha tsy misy raha latsaka dia tsy misy famelan-keloka. Izany hoe amin'ny alalan'ilay raha latsaka izay nampitondrain'Andriamanitra ny zanak'Israely zany dia misy famelan-keloka ao ambadika an'izay raha latsaka izay. Saingy ny ran'omby lahy sy ny ran'osilahy sy ny ran'janak'ondry dia azahoana famelan-keloka ihany ilay izy fa saingy tsy nanaisotra ny fahotana tao anatsika olombelona. Dia izay no mahatonga n'Andriamanitra naniraka an'i Jesosy. Ary izay hovakitsika avy ao anatin'ny tenin'Andriamanitra izay zavatra izay ao amin'ny Hebreo 10 dia manomboka amin'ny 14 no hovakitsika. Hebreo 10 ny 14 dia hoy izy ny tenin'Andriamanitra hoe fa tsy mahaisotra ny ota ny ran'omby lahy sy ny ran'osilahy, koa no niditra tamin'izao fiainana izao izy dia nanao hoe ny fanatitra latsa-drà sy ny fanatitra hohanina tsy mba nilainao fa tena no namboarinao ahy. Ny fanatitra dorana sy ny fanatitra nolota tsy sitrakao. Izay zany mambaran'ny tenin'Andriamanitra mahakasika ny fanatitra latsa-drà dia ireo biby latsa-drà rehetra, ny ombilahy, ny zanak'ondry. Hoy izy hoe ireny izy dia tsy mahafaka, tsy mahaisotra ny fahotantsika olombelona ireny ary tsy sitrak'Andriamanitra ilay izy dia hoy izy ny tenin'Andriamanitra hoe fa tena no namboarinao aho izy Jesosy zany io namboarin'Andriamanitra, nanamboarin'Andriamanitra tena, nanamboarin'Andriamanitra vatana ary tonga nofo izy ka nonina tetỳ amintsika. Dia nambarany amin'izay rehefa avy hoe fa tsy ny fanatitra dorana sy ny fanatitra nolota hozy izy dia tsy sitrakao. Ny 15 izy dia milaza amin'ny 10 hoe rehefa nolazainy teo hoe ny fanatitra latsa-drà sy ny fanatitra hohanina sy ny fanatitra hodorana ary ny fanatitra nolota dia ireny aterina araka ny lalàna no tsy ilainao ary tsy sitrakao. Dia hoy indray izy ny 17 ity aho tonga anao sitraponao, manaisotra ny voalohany izy mba hampitoerany ny faharoa. Izany hoe nambaran'ny tenin'Andriamanitra hoe tsy sitrak'Andriamanitra ireny fanatitra rehetra latsa-drà ireny dia amin'ny fanekena vaovao zany dia naniraka an'i Jesosy izy mba haka nofo nanamboarin'Andriamanitra endrika na tena nofontsika olombelona izy ary natao tonga olona izy ary izy no sitrak'Andriamanitra anao fanatitra amin'ny alalan'ny tenany, amin'ny alalan'ny raha latsany teo amin'ny azo fijaliana. Dia hoy izy hoe nanala ny voalohany izy dia nametraka ny faharoa. Ilay voalohany izay nisoron'Andriamanitra dia ilay lalàna napetrak'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely mba anaterana sorona amin'ny alalan'ny rana biby
zay ny soron'andriamanitra dia nametraka le anankiray faharoa izy le faharoa indray dia le rahan'i Jesosy izay nalatsaka teo amin'ny azo fijaliana. Ka io faharoa io zany le fanekena vaovao ary io ny zavatra iainantsika amin'izao andro ankehitriny izao. Zany hoe tsy sitrapon'andriamanitra intsony zany no anatirantsika fanatitra latsa-dra, rahana biby, rahana osy, rahana ondrilahy, efa tsy sitrapon'andriamanitra ozy izy ny ten'andriamanitra tsy ilainao zany ary tsy sitrakao araka n'io ten'andriamanitra amin'ny Hébreu io. Zany hoe mazava be zany ten'andriamanitra tsy ilain'andriamanitra intsony ny hitondrantsika sorona latsa-dra sy fanatitra latsa-dra. Fa inona kosa nefa zavatra misy ny devoly ny satana dia mahay mampiova ny endriny ho tahaka ny anjely mazava any amin'ny Korinthiana 4:1 any misy an'izay. Zany hoe ny satana zany dia mahay mangala tahaka ny zavatra ataon'andriamanitra foana izy. Ny devoly dia mbola mampiasa ny fanatitra latsa-dra io amin'izao andro iainantsika zao ny devoly, satria izy dia makataka ny fomba fanaon'andriamanitra foana ny zavatra ataon'ny devoly ary ny devoly koa dia mampanao an'izay fanatitra latsa-dra zay ary ny tontolo ny devoly amin'izao andro iainantsika zao dia mbola manantanteraka an'izay fanatitra latsa-dra izay. Ny devoly dia mbola mampitondra biby izy, mbola mampitondra akoho izy, mbola mampitondra omby izy ary misy karazany ary misy ataontsika hoe misy ambara tonga le fanaovan'ny devoly an'izay fanatitra latsa-dra zay. Mila mailo zany sika amin'ny resaka fanaovana fanatitra latsa-dra satria Andriamanitra efa tsy manatanteraka sady tsy mankasitraka an'izay intsony fa raha mbola misy zany ny mampitondra antsika an'izay dia mila mailo tsika fa fanaratsy devoly sy satana ny ao ambadika an'izay zavatra izay. Ary izy ateo hoe misy ambara tonga le izy amin'ny voalohany le izy mody hoe zavatra kelikely akoho ny ampitondrana eo dia rehefa aveo miakatra gisa indray le izy dia rehefa aveo miakatra ondry miakatra omby ary miafara amina aina olona mihitsy ilay fanatitra rahana olona mihitsy nitakiny satana rehefa any amin'ny farany. Ka mila mailontsika ao anatin'izany satria inona ny vokatry ny fanaovana fanatitra latsa-dra? Ny vokatry ny fanaovana fanatitra latsa-dra dia lasa mifamatotra amin'ny devoly le olona. Izany hoe ny raha latsaka zany dia contrat izay atao amin'ny devoly, contrat na hoe fifanekena izay atao mivantana amin'ny devoly. Ary zay dia midika fa misy varavarana misokatra zany eo amin'ny fiainan'ilay olona ahafahan'ny devoly manjaka tanteraka amin'ny fiainan'ilay olona izay manome an'ilay fanatitra latsa-dra. Le olona mety tsy voatery mahafantatra ny antony fa misy olona fotsiny mampitondra anazy, mitondra ianao akoho, mitondra ianao gisa, mitondra ianao ondry na biby hafa ihany koa. Le olona mety tsy mahatakatra ny tena antony ambadika an'ilay fanaovana an'ilay fanatitra fa amin'ny fotoana le olona manatanteraka an'izay zavatra izay manome an'ilay fanatitra dia lasa misy contrat amin'ny devoly ao ambadika an'izay. Mety misy fotoana koa ny rahan'ilay olona mihitsy no alatsany ao anatin'izay. Mety misy fotoana didiny ny tanany ohatra dia misy raha latsaka mihitsy izy reny rehetrarehetra reny leny le antsoina hoe pacte, reny rehetrarehetra reny dia fifamatorana mivantana amin'ny devoly ary varavarana lehibe misokatra ao amin'ny devoly ary mahatonga ny olona be dia be ho lasa démoniaka, ho lasa possédé na hoe anjakan'ny devoly tanteraka satria misy contrat iny zany le signature manao sini zany le olona fa any devoly amin'ny fotoana izy mitondra an'iny fanatitra latsa-dra iny manomboka hatreo ny devoly dia afaka manao izay tiany atao amin'ny fiainan'ilay olona, manomboka hatreo manomboka mikorotana ny fiainan'ilay olona, manomboka tonga ny aretina, tonga ny fikorotana ny tokantrano, fikorotanana amin'ny ara-bola sy ny amin'ny lafiny rehetrarehetra satria tafiditra ny devoly ary ny devoly dia tsy avy raha tsy hangalatra sy hamono ary handringana. Ka Andriamanitra efa tsy mankasitraka ntsony an'izay fa mila mailo avy hatrany sika hoe rehefa misy ny mampitondra antsika fanatitra latsa-dra na manatanteraka fanatitra latsa-dra na miendrika inona na miendrika inona fa ozy izy sika tamin'ny voalohany teo ny afantaran'ilay izy hoe sorona sy fanatitra latsa-dra rehefa mialohan'ny andatsana ny ran'le biby dia misy fifampiresana amina fanahy, misy fiantsoana amina fanahy, misy fombafomba atao izay ny afantarany hoe fanatitra latsa-dra ho an'ny devoly izay zavatra izay. Ka izay dia contrat fifamatorana amin'ny devoly ary tsy afaka ny zavatra ohatran'izany raha tsy misy fibebahana sy délivrance satria ny devoly mihitsy efa mipossédena manjaka tanteraka ao anatin'ilay olona. Ka fotoana izao ialantsika amin'ny fanompontsampy ary iverenantsika amin'Andriamanitra.
izay ihany koa ny fotoana tamin'ity androany ity akasitrany ianao nanaraka hatramin'ny farany dia misaotra betsaka anao rarary soa dia tahiny Jesosy daholo.